Fadarana ho an'ny ankizy. Zay le fandaharana tiaty be. Zay le fandaharana tiaty be. Ianarana soratra masina. Izaratra pako fa Tiay Andriamanitra. Tiay Andriamanitra. Kokoa daholo rankizy, ao tsara daholo ve nareo? Mahafinaritra foana ny tafiara-dalana aminareo anatin'izao fandaharana izao ary mino aho fa raisinareo tombontsoa manokana izany. Soratsika Andriamanitra satria izy no ahafahantsika manana ny fahafahana rehetra mampita ny fandaharana any an-tokantranonareo tsirairay avy any. Eny ary hanomboka ny lesona avy hatrany tsika, lesona faha 12, kanefa mialohan'izany dia manasa anareo haka-toerana tsara fa hivavaka isika. Jehovah Rainay Masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra ny amin'ny fotoana izay ahafahanay mianatra aminao indray amin'ity anio ity. Meteza hanome anay ny fanainao masina mba ahafahanay manana fahendrena mandray izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anoana mivavaka. Amen. Lesona faha 12 isika izao rankizy, mitondra lohateny hoe Fivoriam-pianakaviana hafakely. Fivoriam-pianakaviana hafakely. Mino aho fa betsaka aminareo no efa namonjy fivoriam-pianakaviana. Fa ny tiako ataonareo amin'ity anio ity dia alaivo sary an-tsaina ity tantara kely anankiray izay hoentiko amintsika ity. Andeha ataoko hoe Erika no anaran'ilay tovolahy kely anankiray izay aneo aminareo androany ny sariny izay tamin'ny fivoriam-pianakaviana farany teo. Tiany mamonjy fivoriam-pianakaviana satria fotoana ahitany ireo mpiray-tampo amin'ny dadany, mamany, amin'ny dadatoany, ahitany dadabe sy bebe isan-karazany izay tsy hitany mandritry ny taona izany. Ao anatin'ny sary io dia ahitana ny dadafary maty. Fohifohy izay izy dia maka toerana eo aloha foana. Dia ny fara Silvia dia izay lavabe mijoro any aoriana foana. Dia misy sary koa eo sary ny zanaky ny mpiray-tampo amin'ny dada sy mamany Erika, Randy no anarany.
Ohatra manao tarehan'olona avy ny tela fanday zany ozy izy randy. Tsy haiko hoe manao ahoana amin'ny paozin'ny olona ohatran'izany fa ilay sary an-tsaina e. Dia misy indray ny rahalahin'i Erika Tiffany ny anarany. Raha ny fijery azy dia olona vao avy nisaraka tamin'ny sakaizany izany ny fijery an'i Tiffany. Tsy haiko hoe ohatran'ny ahoana koa izany fa alaivo sary an-tsainao ihany koa. Dia misy eto akaiky indray Nentou Marty sy Dadatoa Tchèque. Raha ny filazan'i Erika dia 20 taona izay ny fankatiavan'izy mivady ireo. Be dia be amin'ny fianakavian'i Erika ny mainty volo. Ny sasany volondavenona, izany hoe gris-gris. Ny volon'ny anabavin'i Erika kosa, izay Sandy ny anarany, dia ohatran'ny volona karaoty hafahafa ozy izy, izay tsy tiany resahana mihitsy sady tsy asiana resaka loatra mahakasika an'izay volony izay. Raha fitinina izany dia izao hoe ao anatin'ny fianakavian'i Erika dia ahitana karazan'olona maro samihafa. Ny asan'izy ireo koa samihafa, misy ny dokotera, misy ny chauffeurna camion, misy ny comptable, misy ny tanora sy mpianatra ohatran'i Erika. Fa ny zavatra misy sy tsapa dia mahafinaritra loatra ny fiarahamonina hita ao anatin'io sary io. Azonareo sary an-tsaina sady ve izany? Mampatsiahy antsika ny fiangonantsika izany rankizy. Mampatsiahy antsika ny fiangonana izay nametrahan'Andriamanitra antsika. Ao amin'ny fiangonana mantsy dia ahitana karazan'olona maro samihafa. Sa tsy tsikaritrareo izany? Ao misy fohy, ao misy lava, ao misy mainty volo, ao misy marron ny volony, misy lahy, misy vavy, misy olon-dehibe, misy ankizy, misy pôlisy, misy piloty, misy mpivarotra sakafo sy ny sisa sy ny sisa. Izany rehetra izany dia mampiseho amintsika fa Jesosy no mamonjy an'ireo olona rehetra tonga ao amin'ny fiangonantsika ireo. Tiantsika ny midera, tiantsika miaraka misakafo, miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra, ny milaza amin'ny Jesosy amin'ny olona hafa. Tsy misy tahaka ny ohatran'ny tsy misy afa-tsy ny ohatran'ny amin'ny Fivoriam-pianakaviana ihany mahafinaritra antsika miaraka amin'ireo olona rehetra ireo. Dia ohatr'izay koa isaky ny sabata. Saingy misy mahasamihafa kely azy fotsiny. Ao am-piangonana dia iray ny rain'izy rehetra. Iray ny raintsika. Ny dadantsika izany dia iray ihany. Izy ireo. Eny, ilay Andriamanitra, ilay ray be fitiavana izay any an-danitra. Ny teny hoe fiangonana dia ao amin'ny soratra masina dia nadika avy amin'ny teny grika hoe eklésia, izay midika hoe antsoina mba hivoaka. Io teny io dia ampiasaina rehefa misy fiantsoana olona mba hivory. Fa tsy hoe koa rehefa andeha hivory nareo dia hoe andaontsika hanao eglizy. Ao anatiny ihany izany. Fa ny tiana apetraka ao an-tsaintsika dia izao hoe ny eglizy izay misy an'ireo olona maro samihafa ireo dia midika ho fiangonana izay ampiasaina mba hivorian'ny olona hideran'Andriamanitra. Rehefa mivory izany ny olona mba hideran'Andriamanitra dia izay no atao hoe fiangonana. Ary n'aiza toerana izay hivorian'ny olona hideran'Andriamanitra dia izay no atao hoe fiangonana. Fa tsy dia ilay trano izay ao an-tsaintsika matetika loatra. Ireo mpino izay monina tany amin'ny faritra anankiray, tany Korinto na tany Galatia, dia ireo niangona tamin'ny fotoana anankiray mba hivory hideran'Andriamanitra. Nisy koa ny antokon'ny mpino izay nivory tao anatin'ny tranon'olon-tsotra. Ireo olona tsirairay avy ireo izay mivory ireo izany no atao hoe fiangonana. Azontsika ve ilay lesona rankizy? Fianakavian'Andriamanitra ny fiangonana. Ary isika rehetra dia samy zanak'Andriamanitra, mitoetra ao anatin'io tena iray io isika.
ary Jesosy ny lohan'izany vatana izany. Tahaka ny vatana anankiray dia Jesosy no lohan'ny fiangonana manontolo. Tsara apetraka izany ary tsara ho fantatsika fa mitovy daholo isika ao am-piangonana. Ny adidintsika dia mifankatia sy mifampivavaka. Na manao ahoana, na ohatry ny ahoana, ny toetoetry ny olona anankiray ety ivelany dia ny zavatra tokony ho tsapantsika, ny zavatra tokony ho fantatsika ary ampahafantarina antsika rakizy dia mitovy daholo isika ao am-piangonana satria ny raintsika dia ilay ray be fitiavana izay any an-danitra izany. Aoka izany hitandrina tsara isika amin'ny zavatra tenentsika, amin'ny fihetsika seho antsika, fa indraindray izy ireny dia misy manafitohana sy mampalahelo ny hafa fa ny zavatra tokony ho lolaharana ao an-tsaintsika dia hoe iray ihany isika ao am-piangonana. Samy novonjeny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana isika ny rano Kristy no manambatra antsika ho iray, ho amin'ny tanjona iray dia ny fiainana mandrakizay izany. Misy fampiarana tiana ataontsika sy andramantsika indray ao anatin'ity lesona ity. Manaova sary anankiray azon'ny fianakavian'ny fiangonana. Izany hoe sarina hazo misy branche be dia be, misy sampany maro samihafa dia miezahana maka sary tapaka. Ny olona ao am-piangonantsika tsy haiko hoe azontsika atao ve izany ao amin'ny fiangonana misy antsika raha ohatra ka hoe vitsivitsy ny olona ao na maro be aza dia izao atao dia asivy branche maromaro dia atao ohatry ny hoe ravin-kazo miantona eny amin'ireny sampana ireny ny sarin'ny olona rehetra ao am-piangonana dia hitanareo fa mahafinaritra be ny vokan'izany. Hitanareo fa io fototra anankiray io izay mampifandray ny sampana rehetrarehetra dia Jesosy Kristy. Ary mampianatra antsika izany rakizy ny aneho fitiavana amin'ny olona tsirairay avy. Ary indrindra mampatsiahy antsika fa iray ihany isika ao amin'ny Kristy. Manorata koa karatra dia ame ao amin'ny mpianatry ny kilasin'ny sekoly sabata misy anareo izay itenenanareo aminazy fa mahafinaritra anareo izy. Tsy haiko izay fomba anehoantsika an'izany, mety sarina emoticône na emoji ve tsy fantatro, fa tiana ampitaina amintsika ankizy dia ny ahay aneho fitiavana na dia eo aza ny fahasamihafana. Mino arakizy fa nandray lesona nareo tamin'ity anio ity ary indrindra nao fampiarana. Andeha hoentintsika ao amin'i Jesosy izany lesona izany. Ray malalo misaotra fa nampatsiahanay indray ianao tamin'ity anio ity fa na dia eo aza ny fahasamihafana amin'ny lafiny maro samihafa eo aminay ao am-piangonana dia nampatsiahanay ianao fa iray ihany izay satria ianao no ray izay iraisanay. Ary nomenao koa Jesosy mba ho avitra ho an'ny tsirairay avy, tsy misy ankanavaka. Ampio izay Andriamanitra ho amin'ny fiteninay, amin'ny fihetsikay, amin'izay rehetra ataonay mba hampiseho amin'ny olona tsirairay avy fa iray ihany izay ary mitaky ny fankatiavanay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy noanoana ny vavaka. Amen. Na hainao teo Fandarana ho an'ny ankizy. tsy hay Andriamanitra. Ianarana soatra masina. Izaratra-pako fa Diay Andriamanitra. Diay Andriamanitra. Diay Andriamanitra. Diay Andriamanitra. Diay Andriamanitra. Diay Andriamanitra. Diay Andriamanitra.